Fameroso amin'ny fanavaozana ny tontolo nomerika ankehitriny ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny atao arakajy mirindra. Hatsaraina ny fifandraisana eo anivon'ny fanjakana, fehezana ny fandriam-pahalemana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia. Isan'ny tanjona tamin'ny fampiofanana ireo teknisiana miisa 250 notoloana sertifika androany. Onasaina. Miroso amin'ny fanatsarana ny fifandraisana ao anatin'ny fanjakana ankehitriny eto Madagasikara. Ampiasaina ho fanatanterahana izany ny teknôlôjia vaovao ny fifandraisan-davitra ary mitarika ny asany eo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana sy fanovana ny aitao arakajy mirindra, ny postra ary ny fifandraisan-davitra miaraka amin'ireo ministera hafa. Fomba fiasa aingana manaraka ireo firenena mandroso no apetraka eto amin'ny firenena ary mampiena ny fandaniam-bola-panjakana hoy ny ministra tompon'andraikitra. Ohatra ny resaka visioconférence androany zany tsika mampiasa rindrabaiko na logiciel ohatra ny hoe visio zany ny any ivelany ohatra na Zoom ohatra na Google Meet ity kosa dia mampiasa tsika réseau interne tsika afahantsika manao visio eto anivon'ny fitondram-panjakana rehetra. Izany hoe réseau privé sécurisé zany ampiasaintsika azy. Visioconférence voalohany indrindra zany hoe tsy andoavam-bola intsony no ahafahana manao visioconférence. Indrindra misy ny data center izay napetraka afahantsika mi-héberger zany ny application sy logiciel développer ny fitondram-panjakana ao anatin'io data center io no ahafahantsika manisy ny logiciel rehetra izay développer ny fanjakana, resaka hetra ohatra, resaka fahasalamana ohatra, resaka fampianarana ohatra sy ny sisa izay maro mola izy ka tsy voatanisa eto daholo. Ankoatra ny fanafainganana sy ny fandrindrana ny fomba fiasan'ny fanjakana, ampiasaina ihany koa ny fifandraisan-davitra amin'ny fanatsarana ny sehatra ny fandriam-pahalemana. Izy io zany hitanareo ohatra ny any amin'ny tany mandroso rehetrarehetra mampiasa système de vidéosurveillance sy système sécurisé na fifandraisana. Dia mifanerasera zareo mampiasa an'ireo caméra de surveillance haute définition ireo ahafahantsika mijery mandamina ny fandriam-pahalemana satria zany tena ataontsika lahara-pahamehana zany raha eto amin'ny renivohitra sy ny any amin'ny faritra koa moa zany isitraka an'io atsoatso fa izay ny fampiasantsika azy caméra de surveillance sy téléphone sécurisé ahafahantsika mijery ny ohatra hoe misy misotatsotana, misy mpanendaka ohatra na misy mpangalatra tonga dia aingana indrindra no ahafahantsika mety hoe manenjika an'izany amin'reto caméra de surveillance sécurisé reto. Androany teknisianina avy amin'ny ministeran'ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny aitao arakajy mirindra, ny postra sy ny fifandraisan-davitra, ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny avy amin'ny tafika malagasy ary ny gendarmerie pirenena notolorana sertifika marika ny fahavitany fiofanana azon'izy ireo ny arahana tamin'ny mpiara-mombonantoka ny orinasa Vaovao. Ireto teknisianina ireto araka izany no ife ireo fitaovana momba ny nomerika sy ny fifandraisan-davitra eto amintsika. Tontolon'ny fampianarana ambony ny androany ny fitokonan'ireo personnel administratif et technique eo anivon'ny université n'Antananarivo no nitsombola fandraisana izy ireo ny karama volana aprily ka hatramin'izao. Tapaka voka-drano ny fifamivozana teny an-toerana. Tsy avy amin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ny fahatarana raha ny fanazavana azo. Onasaina. Niroso tamin'ny fitokonana indray ireo personnel administratif et technique ao amin'ny université n'Antananarivo tamin'ity androany ity. Tsy mbola niraisana ny karama volana aprily hatramin'izao anton'ny fitokonana. Tapitra androany ny 48 heures izay nomena ny fitondram-panjakana hijerevana vahaolana makasika ny karaman'ny mpiasan'ny université. Tsindrina eto ihany fa miverimberina loatra le olana ka tianay tsindrina hoe omeo vahaolana maharitra izahay, omeo daty fixe izay ahafahan'ny fanjakana mandoa ny karamanay. Hatreto aloha zany dia mbola tsisy valiteny mazava hoe ovinana raha oviana ny fanomezana ny karamanay dia mbola endrasanay satria raha ny feo eninay zany dia hoe mbola miandry ny sonia any amin'ny toerana izay misy azy hatramin'izao. Avy amin'ny ministera hafa no mahatonga ny fahatarana hoy ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra androany raha nanontaniana momba ity raharaha ity tsy mbola voakasika ny digitalisation mandeha ireo mpiasa eny amin'ny anjerimanontolo. Olana izay hitantsika amin'izao dia tsy ao anatin'ny resaka digitalisation satria ny digitalisation dia ny mpianatra aloha no natao voalohany indrindra, ny deuxième année no miakatra ny manana an'ilay carte hypoketra, ny première année dia mbola tsy misitraka an'izany satria ny fantatrareo moa fa ny inscription an'ireo mpianatra ireo dia somary taratara vao nanomboka fa mbola misy andraikitra izay ao niveau université izay vao makany amin'ny mesure presse izay vao makaty amin'ny ministère misy anay zany ka raha tsy fendro atotatohatra eo sy atotataratasy rehetra eo tsy afaka mitentsika hoe problème na digitalisation le izy. Nitratsehatra ny ataon'ny teny mpitandro ny filaminana nanala ireo sakan-dalana ka namerina tamin'ireo ny fifamoivoizana teny Ankatso. Tsy nisy ny fifandonana teo amin'ny rototo
nanambarany mbola hanonetsika kosa ireo PAT raha tsy voarainy karama.